hatramin'ny telo ora tolakandro ora amin'ny Paris dia natratratrano amin'ny telo faingo $20 miliara amerikana ny fanantenana mampiasa vola aty Madagasikara natao hoe orinasa tsy miankina maro nandritra ny telo taona ho avy. Ao anatin'izany indrindra ny Madagasikara olona ampiasa vola $20 miliara, ny vondrona efavy ampiasa vola $100 tapitrisa $, ny Stara ampiasa $30 tapitrisa $, ny Sokota ampiasa vola $70 tapitrisa $, ary ampiakatra ny isan'ny mpiasa ho Royal hatramin'ny taona 2020. Ny vondrona Axiana ampiasa vola $100 tapitrisa $, ny Telma ampiasa vola $100 tapitrisa fanampiny, ny Aqualma $40 tapitrisa $, ny SNTP $30 tapitrisa $, ny vondrona Groupe Arifreza ampiasa vola fanampiny $70 tapitrisa $, ny Filatex ampiasa vola $70 tapitrisa $, ny vondrona Pitco ampiasa vola $20 tapitrisa $, ary ny Hermes et compagnie ampiasa vola $20 tapitrisa $. Raha ampifanampiana amin'ny vola izay tsy mitermanatoka amin'ny Madagasikara dia tafakatra faingo $20 miliara amerikana izany fampiasan-dola eto mampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny efa taona izany.